Isainy anisan'ny fironisan'ireo olon'ireo tonga de mahataka collaboration amina hôpitaly anankiray ao La Réunion na ao a Maurice, fantako fa misy hôpitaly enjana be ao Maurice, afaka mitsabo an'izany araky ny tokony ho izy. Ndao hoe enotsika e, mandaina manko reto olona reto e, tsy avy amina rupture na chaîne de froid miprovoqué bactérie zany na tonga de mivaly tonga de any amin'ny hoe botulisme mihitsy le zavatra. Mbola averiko any ny teniko ankeo hoe le zavatra échantillonnage nalefa taty an-tafy bien trié pour ne pas aller dans la conclusion hoe botulisme le izy. Ahoana moa nafahan'ny olona hanao conclusion hoe botulisme io zavatra io raha ohatra le matière nalefa tany araha tsy mipermettre higarder anty le inona moa le fiantsoana azy cri bon hainareo CB le anaran'le botulisme faharoa na le hoe bactérie botulique zay miaina ao anatin'ny zavatra tsisy rivotra anaérobika nefa ny prise nataon'zareo ny échantillon ny nalaina de zavatra miaina amin'ny avy amin'ny rivotra amin'ny milieu misy rivotra, c'est tout à fait impossible. Azonareo le zavatra teneko anareo zay de hoe satria ialana fotsiny hoe raha vao botulique conclue hoe botulique tonga de ataon'ny malagasy mihinana amin'ny faty midika menakavy. Oy zay ka raha vao atao ivasanina de fantatry ny olona ka zao efa fantatritsika izy satria Andriamanitra koa mahalala ny asa tokony ataony. Enoy tsara ty de mba enoy de mba enoy hatramin'ny farany tompoko. Nareo ao amin'ny ino izy teo ao amin'ny YouTube mety tsy aheno atao amin'ny ino izy teo ndraso aloha fa mbola pub izahay atao amin'ny Facebook aheno fa azavaiko any zany hoe i professeur ndaso so adiniko ny anarany teo Thierry François Duquet zay miasa chef de service réanimateur amin'ny hôpital de Cholet dia anisan'ny olona mahay an'ity resaka problemana botulisme ity. Zao tsy ela akory izy de misy kahana crise na io aretiny io tao anatin'ny niditra tao anatin'ny hôpitaliny ary nazavainy tsara mihitsy ny hoe tahaka zao le symptôme sy ny zavatra miseho zay exactement averiko exactement satria rehefa natsonona ireto anisan'ny victime zany nefa nanana maty de nilaza mazava hoe marina ary ohatran'izany no nitranga tamy zanakay. Azonareo ndraso aloha oay efa diso daty ty vaovao navoakako ty fa azafady le 15 le nom de le atsika zay le mandreraka an'le mikaly an'le izy datiny 17 le izy de nefa ny
tafiditra tato anatin'ny appareil atsika, eo izy tonga de miova 18 fotsiny eo a, manahirana le zavatra. Aza miala re tompoko a, aza miala fa tsy maintsy iantsika ty aloha ny satria zavatra tsy maintsy fampizarana. Ahoana zany? Aza miala re tompoko a, ohatrany teo izy teo a de ohatrany tonga de tsy hita ho azy fotsiny eo a 20h15 a. Zany hoe zao e nazavain'ika professeur tsara mihitsy a ny zavatra mitranga zany hoe zao ohatran'izao le izy sy ny karazany. Hito, voilà. Aza miala daholy. Aza miala tsika. Eo a, mihainao zay tsika. Fa izao a, mihaino tsara zany nareo a, zay fianakaviana niara-n'ity zavatra ty a, de azonareo atao mihitsy ny miantso anahako amin'ny messenger na ho apetrako eto mihitsy ny telefoniko a, de ahafahanareo miteny hoe marina ve sa tsy ny analyzeko, de ahafahantsika mandeha lavitavitra kokoa satria izao zavatra zao de zao, na isy na tsisy ny réaction ny fanjakana de afaka mitory manao karazana groupement nareo, afaka mitory ny fanjakana ianareo raha ny tena marina. Averiko, afaka mitory ny fanjakana nareo raha ny tena marina, fa saingy zao tsy afaka mandeha lavitra tsika aloha raha tsy mitombona tsara ny dossier zay entsika hanaovana an'izany. Mety possible raha ohatra makaraha na manao prélèvement ho an'ireo zanakitsika na havatsika mbola ao amin'ny ASIRA am'izao fotoan'izao, de alefa analyzy any amin'ny Institut Pasteur de manière vraiment discrète ary ahafahana miconstituer dossier na fitoriana ny toerana na famoahana an'izany ara-gazety hoe tia ny raporo tsy voatery hoe Institut Pasteur any Madagasikara, fa raha ohatra misy mazoto aminareo dia misy olona possible mety afaka mitondra an'le raha na zavatra ahafahana midémontrer élément biologique amy zavatra ohatran'izany, ka ahafahana mampitombona hoe nisy tokoa le fampisaviana, zany hoe tokony hisy zany ny expertise na ny analyzy
na diagnostika contradictoire. Ka eno tsara le symptôme tenenin'ilay professeur manomboka eto. Tahotra. Et paralyser les muscles ozy izy. Eno tsara averiko le izy dia am'zay tsika mianakavy maheno tsara de eo nareo miteny hoe tena le ohatrazay mihitsy le izy fa ohatrohatran'izao sy ohatran'izao dahotra. Indrindra indrindra fa nisy ny listan'ny fanafody ampiasaina ahafahana malala ihany koa de alaiko sary alefa aty amiko fa alefako am'ireny professeur mpitsabo reny mba ahafahana manao contre analyse na diagnostika mitombona kokoa. Qui se développe en l'absence d'oxygène. Ny zavatra nalefa tany Strasbourg nefany a, c'est quelque chose qui se développe en la présence de l'oxygène. De ahoana no natongavana am'le analyse. Zay no tsy nahafahan'ilay tsy nidéterminer hoe ty le pathogène nahatonga le fahafatesana na ty le singa. Anjaran'ny tompon'andraikitra tamin'ny nanao ny ino ty izy teo nanao ny fety zany no mieritreritra hoe inona tam'ireo zavatra sous vide reo no mitondra an'le botulisme satria effectivement teneniko anareo raha vao tsy respecter les chaînes de froid de tsy mipasy io. Bon, possible koa ary averiko any am'le donuts mal cuit de mi-créer bactérie hafa ihany koa fa tsy botulisme de zay koa nefa ny mortel ihany koa. Ka raha izay hoy le symptôme averitsika dia atsoy aingana de anontaniko anareo hoe reto aby ilaina de farafaratsiny ho avoakatsika horetany ren-danitra ny tsy fahaizan'ny fanjakana malagasy migerer crise ohatran'io ary ny responsabilité n'inon'inona lazain'ny ministry ny santé, n'inon'inona lazain'ny filoham-pirenena sy ny karazany étatique et pénal am'izao zavatra mitrango zao dia engagé ny fangatsaran'ny fanjakana.
Zay nataoko izay fandaran'izay tsy natao hoe andeha hikritika fotsiny Andriamatoa filoha fa raisiny adidinao karakarao reo olon'ireo tsy ny ao Antananarivo ihany alefa sevasanina maika de maika fa hotsimponina fotsiny ohatran'ny hoe isan'andro de tsy maintsy misy maty anankiray de nefa ohatran'ny toa tsy taitra akory nareo menakavy fa lozanareo mbola moeraoera ihany tsy manakana anareo tsy hanao conseil des ministres milimoger olona tsy manakana anareo tsy hanao conseil des ministres minome olona oui tokony 5 à 10% fotsiny ny taux de morbidité ao anatin'le izy fa ny antsika efa presque 100 isan-jato satria le environnement hospitalier tsy mipermettre an'le izy Andriamatoa du de réunion voilà pourquoi je préconise hoe évacuer le olona resaka laboratoire aza tsy manana ianao diso ny diagnostic mba alefaso aty le listany fanafody omenandreo olon'ireo discrètement indrindra ho anareo mpiasan'ny hôpitaly satria tokony andraikitra ihany koa ianareo am'izao tokony nareo mihitsy no migreve voalohany zay tsy ho tompony andraikitra am'izao zavatra fatifaty mikararany zao faty na ny fitaovana na ny zavatra omenandreo olon'ireo raha tsisy ny zavatra mifanafody zany na ny sakafo madio tokony omenandreo olon'ireo fatikanina any no hanina am'izany asijera zany raha misy dahoany veleo matoko sambo tahin'Andriamanitra mialatsiny fa tapaka le tato amin'ny ilany manam-peona Andriamatoa Adrian Silofo veleo matoko koa manam-peona